fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao. Ampy zay ny aretina, ampy zay ny trosana matotra anao, ampy zay ny fanilikiliana, ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao ery sy voninahitra. Fanany voninahitra iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina. Fifandraisana 033 40 324 74. Fanany voninahitra. Miarahaba na tratrany asaramanitra taona 7 sy 20. Ny fahasoavana sy ny famondram-pon'Andriamanitra ny anaraka atsika amin'ity taona ity. Ity natsoina hoe taona ny voninahitra. Jesosy no vahaolana, Jesosy no fiainana. Izao avo izy mba ananana fiainana sady anananao be dia be. Jesosy zany manana zavatra zaraina aminao. Inona ny anarany? Fiainana. Ianao ao amin'ny Jesosy tsy hitady zavatra ampetin'ny fiainanao, fa ao amin'ny Jesosy ianao hitady fiainana. Tsy hitady zavatra ampety fiainana, fa hitady fiainana. Izy no laza fa izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. John 14:6. Ao amin'ny John 10 koa izy dia milaza. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary ondringana, fa izao avy mba anananao fiainana sy anananao be dia be. Zany hoe ao amin'ny Jesosy misy zavatra zaraina. Inona ny anarany? Fiainana. Halleluja. Ao amin'ny Jesosy ihany koa dioziny Baiboly hoe fahasoavana anampy fahasoavana. Zany hoe voyage ny fiarahana amin'ny Jesosy. Avy amin'ny toerana anankiray mankany amin'ny toerana anankiray. Any Tomasina satria tany tanàna Nabia dia misy ny atao chemin de fer any Tomasina. Dia misy ny atao famantaranandro ny gara. Io famantaranandro tsy mietsika mihitsy ny aiguille famantaranandro. Dia lasa ohabolana any Tomasina zany hoe inona vaovao hoe omaly tsy miova ohatra ny famantaranandro ny gara. Satria tsy mietsika mihitsy le aiguille montre. Misy karazana fiainan'ny olona omaly tsy niova. Iny ny sarabady iny dia ny sarabady foana. Zany foana ny fiainana. Iny tsy nentina zanaka iny dia tsy nazanaka nandavataona. Iny tsy mety mahita asa iny dia tsy nentina hita asa mandavataona. Iny aretina nahazo azy iny dia iny foana ny nahazo azy hatramin'izay. Io karazam-piainana iainan'io dia tsy mety miova amin'iny izy. Omaly tsy miova ohatra ny famantaranandro ny gara. Fa ao amin'ny Jesosy raha mandray azy ianao ka malala azy, voky fampianarana ka mampiatra ilay fampianarana, dia ny Baiboly hoe fahasoavana, anampy fahasoavana. Ny apôstôly Paoly dia mbola nanampy hoe avy amin'ny voninahitra mankany amin'ny voninahitra. Andao atomboka hiaraka amin'ny Jesosy ty taona ity. Amakivaky ny fiainana hiaraka amin'ny Jesosy ary amarana ny taona hiaraka amin'ny Jesosy. Tantaram-pahagagana tamin'ny taona 20 maro loatra. Ary oatra lavitra ny amin'ity taona ity fa Jesosy manova tantara. Jesosy manova olona, manova fiainan'ny olona, manova fiarahamonina. Sabotsy ho avy zao ary tongava ato amin'ny trano be ny kolotsaina na maison de la culture. Amin'ny fito sasany maraina ny fotoanany manomboka fa hitahanao Andriamanitra. Alahady indray fiangonana fanany voninahitra ny tany masatsy. Raha tonga eo amin'ny bazary ny tany masatsy ianao dia midina amin'ny lalana makany Tsararano eo amin'ny 20 metatra eo no ahitana ny fiangonana fanany voninahitra. Alarobia indray manomboka amin'ny 12 ny fotoam-bavaka ka hatramin'ny 2 ora. Fa aorina ny fotoam-bavaka dia afaka mandray ianao manokana ny lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina. Raha teo aminay manokana ianao mamonjy fotoam-bavaka sabotsy aloha dia maka rendez-vous rehefa mirava ny fotoana alarobia ny mandray ianao. Raha tianao no raisina manokana fa mivavaka loatra. Tahiny Jesosy. Ato amin'ny fanany voninahitra tsy mifity pinoana. Ninona karazam-pinoanao ny ataonay dia hanampy ianao alalan'Andriamanitra. Na viaiza fiangonana misy ianao. Misy katolika, misy protestanta, misy karazam-pinoana maro tonga ato. Misy atoko-pivavahana maro tonga ato ny ataonay dia hanampy ianao alalan'i Jesosy. Zay ny ataonay ato ka nizaniza ianao raisina entanandro ampianarina ny sitrapon'Andriamanitra azahoanao zavatra mivaingana
dia fiainana miaraka amin'ny Jesosy sy ahafantaranao ny lalana mankany an-danitra tahina. Tantaram-pahagagana tamin'ny taona 2010 ny momba mahazo zanaka kista sy fibrome manjavona ao anatin'ny olona, maso paralysé tsy nietsika intsony niverina nietsika indray, vehivavy tsy nahita tory tao anatin'ny 3 taona nahita tory, olona voafatry ny toka tao anatin'ny taona maro afaka amin'izany, olona voafatry ny sigara 30 taona eo eo afaka eo olona nanana ny olona trosa amanapitrisany maro nafahany Jesosy, aretina tsy fantatra mazava na verevitra ny mpitsabo fa nositranony Jesosy. Tantaram-pahagagana tamin'ny taona 2010 amin'ity taona ity Jesosy Kristy dia hanao fahagagana mihoatra lavitra, taona 2010 taona ny voninahitra. Sabotsy ho avy zao amin'ny 7 sy sasany maraina tranobe ny kolotsaina na Maison de la Culture, iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina sy ny vehivavin'Andriamanitra Pasteur Andrianirina. Ialady indray amin'ny 7 maraina fiangonana fanainy voninahitra amin'ny tany Masatsy 20 metatra miala eo amin'ny bazary. Tia anao Jesosy, tongava miaraka amina fanaty mpisaorana ho fanomeza amboninahitra an'Andriamanitra ny amin'ny fikarakarana ianao manokana amin'ny alalan'ireo lehilahy sy ny vehivavy izay manampy anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Vavakaonao azao dia zavatra izy dia zao manao zavatra ny tompo dia raha manao hoe koa ianao manaraka tsy zany tsony zavatra hitanao ao raha ny ran'Andriamanitra dia mitrano zany sanatony tanana ianao ndray ny ao ambadika eo ry Satana fa inona ny ataonao ato valio a inona ny ataonao ato anatin'ny kivany ty vehivavy ty zao valio azao maninona tena maninona tena valio zay eo voly-tsabory fa maninona izy nezainao voly-tsabory valio masaky an Jesosy ianao malonako anatin'ny afo ianao dia mandeha zao ary tsy zany tso ianao mitraka inona izy zany dia vola izy kejaina voly-tsabory le zazakely iny izy traka ndao ianao miala tao zao miala mitato ianao zao amin'ny anaran'i Jesosy miala mitato ianao zao mandrezaka tomety lasa dia voky ianao zay le fahefana manaiky ny rivotra manaiky ny ray maso mandoa izy dia voky zany dia anao zao maivana tsara ianao zao iao sorana toky zay ya fiarana manao io koa anao maefa milamy any. Ny anarako zany dia ranomenjanahary asy. Za moa zany nisy problème tao amin'ny kiboko teo amin'le zazakely, eo anelanelan'ny jabora le zazakely dia tery zany izy dia za koa tsy afaka miaina mihitsy na mandeha sepitra mipetraka tsy mavita manao ninina firy mihitsy e. Dia rehefa nandeha tany amin'ny rasazy dia nasain'ny rasazy nanao eko, rehefa nandeha nanao eko zany dia ozy izy le rasazy tao amin'ny nanao an'le eko hoe zaza ty ozy izy anelanelan'ny jabora ozy izy. Dia natahotra be zany za teo amin'le nampanaovany an'le eko dia avy eo zany verina tany amin'le rasazy dia ozy izy le rasazy hoe
vao nijereny rasasy zany le valon'le akôko dia tonga dia nijereny rasasy zany le position-le zazakely tao dia hitany zany fa terin'le jabora le zazakely dia avy eo zany natahotra dia tonga dia nanantona nandeha tany am-piangonana moa nanantona lehilahin'Andriamanitra dia natao délivrance dia rehefa tao anaty vavaka délivrance zany vita vavaka délivrance dia avy eo tonga dia natsapa maivana be zany dia hozy lehilahin'Andriamanitra hoe verena manao écho fa efa milamina hozy izy dia avy eo zany efa nanomboka naplamina ny saiko koa zany fa efa milamina ny amin'iny dia verina nanao écho azy zao fa voninahitra eo an'Andriamanitra fa tsisy jabora manelingelina le zazakely tsony ao amin'izao sady salama tsara le zaza mitombo mipetraka amin'ny plasiny tsara ny rehetrarehetra ao zany dia mipetraka amin'ny plasiny daholo dia voninahitra eo an'Andriamanitra. Nanomboka tamin'ny voalohany dia efa tsy tiany satana ny zaza anaty ankibonao ary efa mbe-dehibe izy nanandrana animban'io fa tsy vitan'izany ary mbola mikendry izy amin'ny fotoana aterahanao hitondra problème fa Jesosy androany manafaka anao zao zao manao veloma io satana io tononoko ny afo hidinao anatin'ny fanahin'ity vehivavy ity amahany fatorana namatoranareo azy dia manao veloma ianareo zao fa tsy rehefa avy eo zao dia miala mizaza anaty kibonareo tady hitondra perte ianareo tady andefa rano mialohan'ny fotoana tonga ny zaza tsy siainana hitondra fandidina ary amony zaza sy ny reniny fa ny afon'i Jesosy androany milatsaka manisa telo dia manao veloma amin'izay ianareo ray roa telo sotra Jesosy tsangana tsy maninona itsony ianao amin'ny anaran'i Jesosy teraka soamantsara ianao amin'ny fotoanandro. Halleluja. Tsara loatra Andriamanitra io ary mahagaga ny asany tsy takatra ny saintsika. Voninahitra dia averiko amin'Andriamanitra lehibe satria mafy ny zavatra natrehako nitondrako voka ny zanako. Nanomboka vao nipetraka izy dia efa nidelivrendada dia efa nisy fanahy teny tsy avelany ao vela izaza io, tsy avelany miteraka izaza io. Kanefa nony fampiasan'Andriamanitra an'izao lehilahy izao dia ity mijoro miaraka amin'ny zazakely velona soamantsara izay mianaka. Ary mbola isaoraka an'Andriamanitra lehibe koa fa nada teo aza ny planina ny satana maro sambihafa fa tsy mitsatra izy manambara ny zava-miafina amin'ny mpanompony mikasika antsika zanany satria tsika napetraka no zanaka ny ray arom-panantsika reo dia anambarany zava-miafina satria tsy fantatra atsika zany raha tsy amin'ny lalan'ny mpanompon'Andriamanitra reo. Araka ny teny tsy misy zavatra tsy resintsika izy raha tsy amin'ny lalan'ny ray atsika dia Andriamanitra miteny aminazy hoe zao sy planina ny satana amin'ny zaza io fa tena ambadika niny tena marina le zavatra ny fanditra tatipotra izanako za tena zeny tsy mahazo aina mihitsy za ohatrany hoe misitina miakatra ty le zazakely dia misy sepitra tsy mahazo aina foana za dia farany moa niteny tamin'le dokotera za hoe ahoana tsara moa teneniko ekoko ty fa zanako ty ohatrany sahirana mihitsy za tsy mahazo aina ohatrany sepitra foana za mizeny ebe mibana eto ambony aty foana nefa ne efa kaiko any DPA-ko dia ndana raha izy indry miverina manao eko dia nanao eko moa za dia ozy izy hoe fanditra tadipotra ozy izy ty zanako ty ozy izy amin'ny lamosina any amin'ny vatany zany dia tonga dia nahenana iny moa tsy nisalasala fa tonga dia nanantona ny lehilahin'Andriamanitra tany an-trany dia nidelivreny fa vao nivoaka an-trano fotsiny dia efa henoko hoe nijotsikijotsy le zaza nahazo aina za tsy sepisepitra tsony dia aorinany indray zany dia rehefa aveo dia miandro foana efa nidepase foana le DPA-ko tsy mety teraka indray za misy taona za marary manomboka amin'ny alina ziska maraina fa tsy teraka zany za dia farany mbola niverina tany amin'ny lehilahin'Andriamanitra foana moa za dia nanao délivrance indray mpandeha indray za dia ozy izy hoe miala eto anao izy tonga dia mety jaza
dia après des journées tonga dia marina ny tena satria niraisiko amina mena dia risy koa nandovotra teny taminao hoe hotsotra izy fivoahana izazy io tsy didiana zany ianao izy aza matahotra izy zany fa efa afaka reny tadipotra mifanditra reny dia après des journées na tonga dia teraka voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany averinako aminazy zany asa mahagaga lehibe nataony taminay sy zanako zany dia misaotra n'Andriamanitra lehibe ary misaotra amin'izy mivady koa tsy tsatra nefa ampitomboan'Andriamanitra fahasoavana ao anatin'izy mivady ary zao fiangonana fanavinahitra zao tena ho lasa fiangona be eto koa dia manentana izay rehetra olona mijery any tele anty fijoroana volombelako ty nizaniza anao vehivavy be voka mety efa niteraka indroa anao dia didina foana nefa nanao mbola te hiteraka aza matahotra manana lelan'Andriamanitra feno fahasoavana eto majanga tsika aza misalasala manantona anazy ianao fanapetraka an'Andriamanitra anatin'ny lehilahy io zany fahasoava vehivavy momba tsy miteraka zany vehivavy sary-piterana zany na milaza dokotera manomana vola fa tsy maintsy didina anao aza mamotra anao rahavavy manantona zao lelan'Andriamanitra zao anao aza misalasala fa teny ray fotsiny avotra aminao dia inofa tanteraka aminao zany averiko amin'Andriamanitra amin'ny voninahitra saotra tompo iza nanao an'izany rehetrarehetra zany Jesosy anarako zany dia iaina za zany dia mijoro vavolombelona eto noho ny zavatra nataon'Andriamanitra tamiko za zany pendant 3 ans tsy nentina azo zanaka dia misy rahavaviko izay moa mivavaka ato amin'ny fanahy voninahitra dia izy zany ohatry malahelo ana foana isaka mandeha any an-tranoko izy dia miteny ana foana hoe ndao ozy izy fa ho any amin'ny pasteranay fa pasteranay ozy izy misy fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra dia za zany tsy mety resy lahatra mihitsy zany za satria zany na ny fianakaviana zany aloha dia tsy dia makasitraka le hoe fiangonana zandriny ohatr'izany dia ny tenako moa mbola nanao saina ohatran'izay zany dia nefa zany ohatra ny efa antson'Andriamanitra ho aly izy dia mbola miteny foana izy dia indray andro amin'izay moa izy efa tsy niteny intsony fa za zany ohatra ny zavatra mibitsika tamiko hoe andao anao fa mandehana anao ozy izy dia nandeha za dia rehefa nandeha amin'izay za dia miteny azy za hoe za andeha dia mifihina mafy be sady faly be izy dia namonjy fivoriam-bavaka noentina tany amin'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina moa za dia nanomboka nandray fampianarana rehetra izay nataony za dia ozy ne tsisy momba ozy izy na ho afa-jaza eo amin'ny taninao fa zao ozy dia asiako dia manonona fahasoavan'Andriamanitra ao anatinao izy zaza ao anaty kibonao ary hitombo ny zaza ao anaty kibonao ary dia mijoro vavolombelona eto zany no ny asa mahagaga izay nataon'Andriamanitra tamiko fa zao ny kiboko dia andray 7 volana tena milamina tsara mihitsy ny tokantranonay amin'izao dia averina amin'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra manentana antsika zany ho tonga aty amin'ny toerana nahitako fahombiazana fa tena velona Jesosy ary tena miasa amin'ity fiangonana fanahy voninahitra ity Jesosy ary tena io lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina io dia lehilahy ampiasan'Andriamanitra io tsy naka vola tamiko tsy naka inona tamiko fa dia fitiavany sy ny fanoloran-tena no ny zavatra izay mahazo anady an-dranomasy foana nandehanako tany amin'ny mody fifaliana izy ankehitriny voninahitra ho an'Andriamanitra rery zao vavolombelona Madame Angèle zany ny anarako heritaona sy tapany fanambadiana mivady zany dia tsy nentina zaza zay ary tena tao anatin'ny fahoriana ny fiainanay satria naniry teraka mivadiko fa tsy nentina nanjanaka zay ary nandeha tany amin'ny dokotera zay ny tsabotena lany vola tena lany haiko mihitsy satria tao anatin'ny tsy fahasalamana koa ny tenako dia nisy fotoana zany nijery fahitalavitra anankiray dia nahita ny lelan'Andriamanitra ny toriteny tao dia resy lahatra dia nanantona ny fiangonana fanahy voninahitra nanantona ny lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina dia rehefa nanantona azy dia mivavahany nametra ny tanana dia 2 volana tonga avaka tao tanatin'ny fiangonana voninahitra ao an'Andriamanitra fa nitoejaza dia teraka zazalahy nazy zaza tamin'i Jesosy zany izay mivady ity zany le zanako zany ty nangatako tamin'i Jesosy zazalahy zany nangatany dia zazalahy mihitsy nomeny Jesosy anay vokatrano tena faly satria nilamina zay mivady nilamina zay satria tena nilamina mihitsy ny tokantranay sady fifaliana koa zany le izy faly satria tao anatin'ny aretina koa dia nisitrano Jesosy nahatra ho an'i Jesosy
hatramin'izay 2 taona nakaty zay a de tsy nitsahatra koa zay ray aman-dreniny a ny hoe nanompo an'Andriamanitra, tena hoe manompo an'Andriamanitra mifona mivady zay mivady a satria tsapanay hoe antson'Andriamanitra ho anay mivady mihitsy kay le izy a nampatonga an'ireny aretana tamin'ny jeny ireny de voninahitra ho an'Andriamanitra fa tao aoriana zay hoe antson'Andriamanitra taminay tamin'ny jeny kely zay a de tsy jeny foana ny hoe sitrana de nijanona treo ny fanafahan'Andriamanitra anay sy ny fanavaozan'Andriamanitra ny fiainanay manontolo a fa nanomboka treo Andriamanitra ny tena hoe nanainga anay zany hoe atreto ny fanamboarako amin'ny fiainanareo satria nahoana tao anatin'izany fotoana zany zay de tena nikorotana satria mariako etona moa fa tsy mamenatra zany satria nahoana nananan'olona trosa be zay a de rehefa nananan'olona trosa be zay na de ny volana nefanay zany ary tsy hitanay tsony fa tao aorianan'izay rehetrarehetra zay ny tena hoe nisy fipoahana zavatra ingeza be nataon'Andriamanitra taminay a tao aorianany jeny rehefa sitrana jeny afaka nitrosanay tsy mitrosa nataiza tsony zay ary tena hitanay hoe nisy fivoarana be ny fiainanay satria le zay boka nitrosa teo iny a afaka tena hoe nadiodio ary tamin'ny fomba tsy takatra ny sainay mihitsy a nafahan'le trosa sy nanomboa ny fitahian'Andriamanitra zay nirotsaka taminay a hatramin'izay a ka hatramin'izao tamin'izany zanarary zany de zany daholo ny fiainanay de zao za tena sitrana tsara tsapako mangatsitsiaka tsara mihitsy za zany mahazo aina tsara za zao tsy mararirary tsony mihitsy za zao lasa mahazo première foana za tsy mba lake zany za eo amin'ny faharoa foana ngambany za fara midina misaotra an'Andriamanitra de misaotra ny papa Isidore koa nivavaka ana napahafaka ana tamin'izany aretina zany Loelinina ny anarako za zany a narary rehefa narary a zany le aretina moa zany tsy hay hoe inona na inona le aretina de rehefa nentina nanatona dokotera moa zany rehefa natao ny échographie le izy kyste amin'ny ovaire double gauche droite de rehefa tao anatin'izay a de isaka ny tonga ny fadimbolana de manao hémorragie foana zany a isaka ny tonga ny fadimbolana de farany moa rehefa nandeha tamin'ny dokotera zany nandeha tary nandeha tatsy fa tena lany aika ary vola efa maro be ny lany tamin'izany de rehefa nahita ny fandaharana tamin'ny télé ny an'ny fiangonana fanahy voninahitra zay tariny Pasteur Isidore Andrianirina de resy lahatra de tamin'izay a nisy séminaire lehibe tao amin'ny gymnase ovaire de tamin'izay no nahatongavako tao voalohany indrindra tamin'izay moa nisy vavaka fanafana tao de tamin'izay tena hitako tena nahazo hery ary tena hitako tena maivamaivana ny vatako tamin'izay de latsinainany iny moa de nangataka fiorana tamin'ny lehilahin'Andriamanitra tany amin'ny Braony any latsinainany iny de nitantaraiko anazy momba an'le aretina nisy taminahy zany zay nitantaraiko tamin'ny hoe efa nandeha tary nandaniana vola maro de be moa ny teniny navotsitra ny lehilahin'Andriamanitra tamin'izay hoe tsy ahafaty anao zany io aretina anao io raha mbola velona koa ny Andriamanitra ivavahako a tsy maintsy sitrany ianao de niraisiko tamin'ny amainina daholo le teny zay navotsitry ny lehilahin'Andriamanitra tsy naharitra ela kory moa fa de seho ny voninahitra Andriamanitra de voninahitra n'Andriamanitra fa sitrana zao a tsy nandaniana na de ariary a ary rehefa nijerena rehefa niresaka tamin'ny lehilahin'Andriamanitra moa za de hoe andana miverina manao écho indray mandeha fa efa tsy ao tsony io aretina anao io de rehefa nandeha anatina dokotera moa zany anao ny échographie de nijerena de ozy le dokotera hoe tsisy kyste zany tsony ato efa tsy ao tsony le de voninahitra n'Andriamanitra fa efa afaka le kyste de zao efa salama tsara zao manaraka an'izay koa zany a de mahafinaritra atao amin'ny fiangonana fanahy voninahitra zany raha ohatra anahy moa de tena resy lahatra tanteraka zany a fa tena tato a tena nanamboaran'Andriamanitra ny fiainako zany tato amin'ny fiangonana fanahy voninahitra ary tsisy androny a hiala ato amin'ny fiangonana fanahy voninahitra ary rehefa nanamboatra trano a tany Tantaram-pahagagana zany a de nisakatsakana maro be tamin'ny fanamboarana ny trano ary efa maro be moa no manodidina nanao hoe
tsy vitan'ny tompony tsony ty trano ty, tsy vitan'ny tompony tsony ty trano ty. Nefa tena rehefa nientiko tany amin'ny lelan'Andriamanitra le izy a, dia hoe za pasteur manao trano a ohatran'izao dia nazavaiko tamin'ny atsipriany teo moa le izy, dia namotsitra teny lelan'Andriamanitra tamin'izay nanao hoe isosa tahaka ny menaka ny anamboaranao an'io trano io. Tena voninahitra n'Andriamanitra fa tena nisosa tahaka ny menaka marina nanamboarana an'le trano a, ary tena zao fotoana zao dia vita moa le trano a, efa nitokananay moa zany le trano, efa nidiranay zany le trano tamin'ny 27 teo, 27 oktobra zany nidiranay le trano a, dia tena vita tsara, dia tena voninahitra n'Andriamanitra zany. Dia farinan'izay a, dia mbola rehefa nantenakana ny lelan'Andriamanitra, nisaotra ny lelan'Andriamanitra tany amin'ny Braoany, dia nisaotra anazy moa za amin'ny teny izay navotsitra moa, dia nisaotra anazy a tonga tany amin'ny tokantranony, dia sady nanatitra ny boaty koa zany tamin'izay, dia mbola namotsitra teny ihany ny lelan'Andriamanitra nanao hoe misy surprise ngeza be amen'Andriamanitra anareo. Dia volana vitsivitsy tao aorianan'izay a, dia voninahitra n'Andriamanitra fa nahazo an'ilay fiara camionnette le mpitatitra fasika reny zay, dia voninahitra n'Andriamanitra. Nanomboka vina anao nifoka? Nanomboka zao efa firy taona zay? Nazo 45. Fa ianao ve mba teo afaka amin'izao? Afaka amin'izao ataoko zao fa afaka sigara zany mbola tsy afaka. Afaka amin'izao ianao? Tena tiako mihitsy anao afaka sigara. Raha maketa eto isandato ny tananao. Nitoka fofinaina avy amin'ny tanako. Lasa voaka daholo. Voaka daholo. Alef. Sachet. Raisiny sachet fa rasis. Tafo koa zao. Fa zao ino afaka. Alef. Sai. Alef. Io fa voaka izy. Tena ento ny herin'Andriamanitra. Manomboka zao dia tsy tianao tsony io sigara eo. Ayayayaya. Las. Voaka daholo. Eo sigara no anao manindry telopolo taona. Voaka ny heriny tarika anao amin'izany. Ino anay aza manahoana natafisika nasaina nanandrana ny foka taorian'ny vavaka. Atao bien. Nioka nandoa avy hatrany. Oi fa zavatra tianao io. Ahoana? Mbola tianao ve? Tsy tianao? Sy niditra intsony ny setroka. Haleluya! Nitsaware. Chile. Oka sote chile. Kirtano mfononi. Ndio kwa sababu ni filtero za kufikiri zao. Kirtano 30 ans. Chile. Nifoka sigara ni rekantel pitano. South Africa. Io manko misy le resaka mandeha ohatran'izao fivavahana vandy io hoe zavatra ny atao ohatran'izao nenakay tena hoe mijoro vavolombelona za masoandro anay ty tena hoe afaka tanteraka zaho ary tena hoe tanan'ny pastera foana nataony ohatran'izao tamin'ny teo dia inona voaka zavatra zany tagnatin'ny kibo tao tsy olofa masoko nahita tena hoe zavatra ohatran'izao mivaingana za zao zany tsy mahatsara hoe hifoka sigara na hoe mahatsara na hoe misy hoe tsisy anatin'ny eritreritako mihitsy nanomboka tamin'ny sabotsy le izy hatramin'izao mbola tsy mahatsara tena sigara zay ke manentana atsika vahoaka mazenga na lavitrany na makaiky zay maheno an'izao raha resako zao zay mahita maso mivantana amin'ny tele am'izao koranako zao mitongava fa ao ny tena izy
mivavaka zaho de hoanarany hoe za mandeha mivavaka koa fa tsy hitako le hoe manakory ty voan'ny fiainanakay fa tao a tena natsapa zaho fa hoe vato ho any tena izy. Ny anarako a dia Madame Sylvie Deborah na Mamaneliny fahafantaran'ny olona. Dia tao anatin'ny 3 taona zany a narary mafy. Ny aretina hony izay efa nandeha dokotera dia ny dokotera tsy miteny le tena fototra aretiko. Fa ny any am-pomasina antaniana dia hoe ambala velona ozy izy ry zareo na tsy haiko hoe avy amin'ny razana zany. Fisehon'le aretina vatako mila kapokapoka dia tsy mahita tory a. Dia malemy be ako dia tsy matsiaro tena, tsy nahita tory mihitsy. 3 taona izay tsy nahita tory. Misy amin'ny atoandro zany a dia rehefa tenenina kely ao an-trano na misy zavatra tena tsy tiako dia potehiko daholo ny entana rehetrarehetra ao an-trano, vola ariako rovitiko. Dia mitsaly be na ny vady aman-janako raha tsy mba miadana ohatran'izay olona rehetra fa amin'izao tena sitrana tsara. Fa nandeha izay tamin'ny dokotera mahay angamba mitsabo amin'ny aretina ohatran'izay tao Majunga. Dia mandeha any Androva dia mandeha any amin'ny dokotera any amin'ny hafa koa ohatran'izay fa tsy misy fiovana mihitsy ny ako. Dia nandeha tamin'ny Pomoasy indray izay dia hoe ambala velona hono mahazo anako. Dia nisy fanafody nameny dia nameny fanafody izay dia ohatran'ny vao mainka navesatra be ny lelako tsy zakako mihitsy. Dia nisy namanay mpampianatra izay tany ambanivohitra niteny taminay hoe andana ozy izy mandeha any Majunga fa Pasteur Isidore nambarany dia mandeha amin'ny fanavoninahitra fa mety ho mandresinareo avy ao izy dia nandeha taty ara izay mivady ny azakazaka. Nandeha taty ndraisin'ny lehilahin'Andriamanitra dia vao natao délivrance dia alina n'iny ihany dia efa nahita tory. Sabotsy ho avy zao ary tongava ato amin'ny trano be ny kolotsaina na maison de la culture amin'ny fito sasany maraina ny fotoanany manomboka fa hitanao Andriamanitra. Alady indray a fiangonana fanany voninahitra ny tany Masazy. Raha tonga eo amin'ny bazary ny tany Masazy ianao dia midina amin'ny lalana makany Tsararano eo amin'ny 20 metatra eo no ahitana ny fiangonana fanany voninahitra. Alarobia indray a manomboka amin'ny 12 ny fotoam-bavaka ka hatramin'ny 2 ora. Fa aoriana ny fotoam-bavaka dia afaka mandray anao manokana ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina. Raha teo aminay manokana ianao mamonjy fotoam-bavaka sabotsy aloha dia maka rendez-vous rehefa mirava ny fotoana alarobia ny mandray anao. Raha tianao no raisina manokana fa mivavaka loatra. Tahiny Jesosy. Fanany voninahitra. Fandarana afahanao mandray torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao. Ampy zay ny aretina, ampy zay ny trosana matotra anao, ampy zay ny fanilikiliana, ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao ery sy voninahitra. Fanany voninahitra iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina. Fifandraisana 033 40 324 74. Fanany voninahitra.